Salama daolo Andandrera hiresaka andireto vaovao izay nampalahelo reto isika ato anatin'ity vidéo ity. Beroroha lavon'ny balan'ny polisy pirenena ao Toliara ny tamin'ny malomaraina iny ilahaniry Francis Zico izay ben'ny tanànan'ny commune Tanandava distrikan'ny Beroroha. Any Sambava zazamena vava vavikely nisy nanary mbola tsy nisy nanatona nakazy hatreto. Dr Ratobison Rado ahina ho nisy namono. Any Mahajanga karanam-pandraharaha iray izay maty voatifitry ny Jolay ary ny amaranantsika azy nodimandry Simon Randry izay mpiangaly mozika malagasy. Ireo no fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Asa diny ny milike ny vidéontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny tomatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga tefavany ndahary. Any Beroroha lavon'ny balan'ny polisy pirenena ao Toliara ny marainan'ny omaly iny ilahaniry Francis Zico izay ben'ny tanànan'ny commune Tanandava distrikan'ny Beroroha isan'ny tompon'antoka tamin'ny raharaha famonoana olona sy trankany tsy fandriampahalemana any amin'ny distrikan'ny Beroroha iny. Nandeha ny fikarohana sy fisamborana azy araky ny didy fisamborana avy amin'ny tribunal ao Ankazoabo. Saika nakankerin'ny basy teny amin'ny polisy ny ambinazy izy tamin'ny fotoana nanaterana azy tany amin'ny trano fivoahana ka teo ny voatifitra ho fiarovan-tena n'ilay polisy. Marina fa nahitana basy lehibe iray miampy bala maromaro sy odigasy isan-karazany izy tamin'ny fotoana nisamborana azy tao Ampiskibo commune Toliara voalohany. Araka izany dia mila melimelo hatrany fa efa tsy mifidy karazan'olona ny mpanao ratsy amin'izao fotoana izao ary matetika ireny olona izay tena eritreretina fa tsy manao an'izany nefa ireny no tena mahavita an'izay zavatra ratsy sy ny famonoana olona isan-karazany izay tahaka an'izao tranga izay misy Beroroha izao. Any Sambava indray ny sabotsy 10 Aogositra tamin'ny 4 maraina no niara-taitra ny mpandalo tao Fokotany tao Analamaho distrikta Sambava raha toa ka naheno feon-javatra toa zaza mitomany. Ny andro mbola maizina ka samy nikropaka izy ireo satria nihevitra fa lolo izay zavatra nitomany izay. Saika andositra izy ireo nisesika nitahotra kanefa tsy noekeny eritreritra satria efa feon-jaza tokoa no henin'izy ireo. Niara-nandeha nijery ilay toerana nandrenesana ny feo ihany izy ireo na samy nangovitra natahotra mafy aza. Akory ny agagan'izy ireo fa tena feon-jaza mitomany tokoa izay mitady ny reniny. Zazamena vava vavikely ity nitomany ity. Hatramin'izao nefa dia mbola tsy nisy nanatona na nandray ilay zaza. Hatreto tsara karakara ilay zaza araky ny tatitra voaray avy amin'ny lehiben'ny Fokotany tao Analamaho Sambava izay nitrangany ity toe-javatra ity. Mampalahelo ihany ny zavatra tahaka an'izany satria nateraka ao ilay zaza nefa rehefa avy eo dia arinao ilay zaza tsy manan-tsiny. Ka raha mba manana fon'olombelona ihany ve no reny mahavita an'izany zavatra izany. Tranga mampalahelo hatrany Dr Ratobison Rado ahina ho nisy namono. Nisy ny fanadihadiana izay nataony gendarmerie-pirenena momba ny fahafatesany Dr Ratobison Rado izay mpampianatra mpikaroka sady filohan'ny crème. Taoriana izay dia nampidirina amponjavonjo maika ny sakaizan'ny Dr Rado raha nitaty baovao hatrany. Tsy ahivina fa ny 2 Jolay no hita tao an-tranony ny vata mangatsiakan'ny Dr Rado nahitana ratra teo amin'ny lohany tamin'izany fotoana izany. Matoa moa misy ny fampidirana amponjavonjo maika dia misy vesatra izay hanenjehana azy ilay olona nisamborona sy noadihadiana ary andrasana ny mety hotohiny ity raharaha ity sy ny fitsarana izay ho atao amin'ity sakaizany ity. Raha toa moa ka tena sakaizany ihany no nahavandoza nahafaty an'ity Dr Rado ity dia tena mampalahelo ny tranga tahaka an'izany satria ny sakaizanao ve ny hamonanao ary tena ahafaty anao tokoa satria izy ny olona izay mifanerasera aminao isan'andro eo izy no izaranao tsy ambaraterinao rehetra ary izy ihany koa ny mahafantatra ny momba ny fiainanao iray manontolo satria amin'ny mahasakaizanao azy dia rariny sitsiny raha toa ka hatoky azy ianao
ka noho izany dia mila mailomelo hatrany fa ny ratsy tsy kely lalana ary tsy lavitra anao ny fahavalonao fa mety eo ankaikinao ihany ilay fahavalonao, mety ho namanao izany ary mety ho sakaizanao tokoa, mety hahafaty anao izay ary mety ho avanao ihany koa izay olona ho lasa fahavalonao izay. Any mahajanga indray fahatapahan-jiro sy ny tsy fandriampahalemana. Izy ilay karany mpandraharaha maty voatifitry ny Jolahy teo amin'ny fony tao mahajanga be tamin'ity herinandro ity, tokony tamin'ny 9:30 teo. JS no anarany. Marina fa nitondra moto ireo Jolahy ary tsy nisarotava. Voalaza koa fa tapaka tanteraka ny jiro tamin'ity toerana nisehony fanafihana ity tamin'io ora io. Nisy kitapo lasan'ireo Jolahy fa mbola tsy fantatra ny tao anatiny. Midika izany fa tena efa tsy mandry fahalemana tokoa ny tany ary miezaka manao ny asa ratsy rehetra ireo Jolahy isan-karazany amin'izao fotoana izao, manararaotra ny toetra raha misy sy ny krizy izay iainan'ny voaka rehetra amin'izao fotoana izao. Mbola ao anatin'ny vaovao mampalahelo hatrany dia fantatra amin'izao fa nodimandry i Simon Randry. Araka izany dia misaona ny tontolon'ny mozika malagasy satria nodimandry ny zokibe mpanakanto Simon Randry. Hira isan'ny tena nahalalany be sy ny maro azy ilay hoe izay rehetra sitraka ao dia ho tanterahiko. Ny vatany no lasa nikorazana fa ny kalo sy ny tsara izay vitany dia mitoetra lalandava eo amin'ny zanak'olombelona ary mitoetra lalandava eo amin'ireo izay mpankafy azy hatramin'izay satria raha i Simon Randry dia azo lazaina fa isany ireo mpanakanto izay manana ny mahizy azy ary isany ireo mpanakanto izay tena nanoratra raha tamin'ny resaka hira izay ary misy hafatra mafonja foana ny hiran'izany mpanakanto Simon Randry izany. Ka noho izany dia mirary fiononana feno ho an'ireo fianakaviany manamanjo rehetra izay avy ety Ambohidahy gasy. Enganeka ho tsara levelona ny maty ary aza misosoka alahelo intsony satria fatatsika fa volovarin'Andriamanitra ny olombelona ary rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy handeha. Matoa misy ny fiandohana dia tsy maintsy misy ny fiafarana ka tokony efa samby mivonombonina amin'izay avokoa ny saintsika rehetra izay zanak'olombelona miaina sy mandalo eto ambonin'ny tany fa tsy misy hiaina eto ambonin'ny tany mandrakizay zany isika rehetra fa any ankoatra indray angambany no hiaina misimisy kokoa ankoatra ny fiainana eto ambonin'ny tany. Ho any izay rehetra efa lasa nkorazana ireny dia tombon-dalana ny azy fa tsy maintsy mbola ifangahita foana isika any indray andro any rehefa samy tonga any amin'izay tontolo any ankoatra izay. Izay moa no masaka azo narosy tao anatin'ity video ity tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabony misainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny amin'izay eto Ambohidahy gasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.